Muntisu Yano Nuanjasaku Fanetu e famakale E tebi siture Hani Votena tafatambacha Sambacha Yano jirai Sambaraku Manjakiza Fiadanaku Yano vatulab Yano deab Hanurenana Yano fanapezana Sambaraku Manjakizai Fiadanaku Yano batulam Yano deam Anurenana Yano fanaperana Yano jijai Sambaraku Kizai Fiadanaku Yano batulam Yano deam Anurenana Yano fanapezana Miarabaraka izy manahoana daholo Manao volana manao fatisoa ie volana miaraka amintsika foana dia minao fa ny ankizy koa dia tsy tapaka miaraka eto foantsika androany tsika
dia anaraka zavatra mahafinaritra be ina daholo ny rahantsika volana. Mira voninkazo izao tsika, dia anaraka lohahevitra, dia avy eo anaraka tantara, dia tsy adino kilalao. Misy kilalao indray tsika androany. Ie. Dia ina lohahevitra antsika izany izao? Faripo Tsy nahay indray volana nefa ny hoe fiantrana. fiantrana. Izany ndraiky izy fiantrana indray izany no lohahevitra ianarantsika androany. Ie, izay mihitsiny. Fa izao aloha volana, ataonao tsika manan-kira. Hira anie reto voninkazo reto. Ve mihira voninkazo ireny daholo e! Teran'Andriamanitra daholo ny zavaboary. Ie, andao aloha tsika anaraka. Fais donc à ton ours un petit câlin. Donne un petit bisou à ton frère. Fais un petit coucou à tes voisins. Donne un petit coup de main à ta mère. L'amour, tout le monde peut le voir. L'amour, tout le monde veut l'avoir. L'amour, semons-le alentour. Viens sécher les larmes de ta sœur qui pleure. Chante-lui la chanson qu'elle préfère. Cesse de te fâcher avec ton petit frère. Dis à ton ami qu'elle te manque. L'amour, tout le monde peut le voir. L'amour, tout le monde peut l'avoir. L'amour, semons-le alentour. Nafinaritra ilay hira voninkazo e. Ena finaritra be mihitsy sady mahay mihira ny zavaboary ratsoa. Tena izany mihitsy ary tia miteran'Andriamanitra. Dia tsara koa tsika mba miteran'Andriamanitra. Fa tao anatin'ny hira iny efa voalaza tao ny lohahevitra. Ina moa lohahevitrintsika teo raiky izy? Ie, izay ilay izy. Miantra. Hono volana. Volana ve izany atao hoe miantra e? Miantra. Ie, haiko izany. Rehefa ohatra izao hoe misy zavatra manahirana anao dia avy eo lasa misy olona manampy anao satria ianao tian'ilay olona dia ampiny dia mangoraka anao izy. Izay mihitsy ilay izy volana. Ao anatin'izay mihitsy rakizy ilay resaka resantsika mangoraka miantra. Izany rehetrarehetra izany dia toetran'Andriamanitra. Azao volana. Fa saingy izao andeha aloha anontaniantsika volana. Volana ve efa mba niantrano ny olona? Ie, efa niantran'olona ka tantarako tantara nareo. Hita vadisoa izaho tao am-pianarana dia nanao devoir izay. Dia ilay devoir nataoko tsy haiko fa sarotra be ilay izy. Dia ilay ankizy mipetraka tao aorianako no nanoro anahy hoe ohatran'izao dia ohatran'izao fanaovana anazy. Dia lasa haiko ilay devoir avy eo nandeha amin'izay ny devoir rehetrarehetra tao aoriana izay fa haiko ilay izy rakizy satria izany hoe nangoraka anahy ve izany ilay ankizy dia izay nahatonga anazy niantra anahy dia nanampy anahy. Izay indrindra ilay izy. Ary ilay izy ka na resaka fianarana koa ary dia mety Ie, mety ilay izy ka. Dia hono volana. Ahoana aloha fihetsepo volana e? Faly ako tena faly be satria zavatra tsy haiko izao lasa haiko. Lasa tsy natahotra hoe raha ohatra izao ka voatonona hoe ianao manao an'io dia haiko ilay izy dia faly be dia sady nahatsapa fifaliana izany no fitiavana koa satria ilay ankizy tia anahy dia nanoro anahy izy dia mahafinaritra be rehefa misy olona miantra anao izany. Dia izany hoe tsy tao anaty examen ilay izy? Tsy tao anaty examen kosa e! Dia mbola mianatra ireny izany tsy ao anaty examen, tsy any anaty examen. Hitanareo rakizy, izany izao dia tao hoe mianatra mangorako. Ary tsara mihitsy nareo raha manana izany toetra izany. Asa miavonavina amin'ny hafa fa afaka manampy anareo ny hafa. Io moa indray volana ve efa nanandrany efa mba miantra ny hafa ve na nangoraka ny hafa volana? Ieko za ve hiantran'olona dia tsy hiantran'olona. Tantara indray ary. Tamin'izaho nandeha teny an-dalana indray dia isan'ilay ankizy noana be ireny dia mampalahelo kely izy. Dia izaho nefa nisy goûté nihinana goûté izany
dia ilay ankizy mipitrapitra kely dia nangataka izy dia avy eo izy fitianako goûté koa dia niaraka nina izay. Indray dia ahoana sisa ilay ankizy? Dia ozy izy saotra izy faly be izy fa niaraka ninana be izay. Dia sady izy efa noana be dia efa avy ninana an'ilay goûté zany izy dia voky izao izy dia faly be hoe nisy niantra, tena nisy niantra izy satria niantra koa ny izy rehefa nanome goûté anazy e. Izay indrindra rakizy ohatra ny zany ataon'ny volan'izany mihitsy ilay atao hoe niantra sy mangoraka ny hafa. Ary izy io tena toetran'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy zany manana izay toetra izay voalohany dia tia mihitsy raha ohatra ka hoe lasa toetrantsika ilay izy. Andeha nge jerentsika ao Baiboly mihitsy ny mahatoetran'Andriamanitra ilay izy. Voalohany aloha dia jerentsika Eksôdôsy 4:4-5. Eksôdôsy ilay izy volana 4:4-5. Dia vakitsika nge ilay izy izao nataony hoe Jehovah mihitsy zany no miteny mahakasika ny tenany ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehovah Andriamanitra mamindra fo sy miantra maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Jehovah mihitsy zany no teny mitoetrany hoe dia mamindra fo dia miantra dia maharo-po ary tia fahamarinana. Izay ilay toetran'Andriamanitra. Dia avy eo Davida, sakay zan'Andriamanitra izy, Davida mpanjaka dia laza ihany koa. Andeha nge jerentsika ao amin'ny Salamo 4:9-20 izy volana. Salamo 4:9-20. Salamo 4:9-20. Dia izao no ataony hoe fa ianao Tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Mbola naverin'i Davida ihany ilay toetran'Andriamanitra. Dia izao tsy mijanona eo amin'ny mahatoetran'Andriamanitra izany fa tian'Andriamanitra koa raha mba toetrantsika. Dia izay no nahatonga ny volana nanana an'ilay toetra. Izay koa no nahatonga ny naman'ny volana nanana an'ilay toetra miantra satria tian'Andriamanitra raha mba toetrantsika. Hono volana misy tombontsoa ve ilay manana toetra tahaka ny an'Andriamanitra? Misy. Izaho zao tena nenahy zao tombontsoako ilay falifaly dia nahatsapa fitiavana hoe tia mpiara-mianatra aminazy izany dia sady tia ny hafa koa. Tena izany mihitsy volana. Fa sady izao koa ao amin'ny Baiboly dia mbola misy fanampiny mitombony ao anatin'ity hoe mangoraka ity sy miantra. Jereny ny volana nge ohabolana 12:20. Aiza hoe rakizy? Ohabolana 12:20. Dia izao no lazainy. Izay manana maso miantra hotahina. Izay manana maso miantra hotahina. Satria hanomezany ho an'ny malahelo ny hanina. Dia izay ilay natao volana. Dia ahoana ozy izy ilay teo ambony? Hotahina. Iza mba te hotahina? Hotahin'Andriamanitra nge izany. Zako aloha ny volana. Izaho tia hotahin'Andriamanitra. Dia tsy mijanona hatreo tsika fa asiantsika anankiray farany. Beda be mihitsy zavatra lazain'ny Baiboly fa ireo anankiroa ihany ny tombontsoa izay resahantsika. Ohabolana 7:20 indray volana. Samy ao amin'ny ohabolana izany izy teo. Fa ohabolana 7:20. Fandininy 7:20. Mianao tsara nge volana mianao tsara nge rakizy. Izay miantra ny malahelo dia mampisambotra ny Jehovah. Izay miantra ny malahelo dia mampisambotra Jehovah. Ary izay nomeny dia omerany kosa. Izany hoe omeran'i Jehovah izany? Hainy volana ve izany mampisambotra? Mampindrana e? Izay mihitsy ny ankizy mahany izany. Mampindrana. Izay manome malahelo izany
dia ohatran'ny hoe mampindrana an' Jehova. Dia rehefa ampindramina zany Jehova dia onerana ilay izy. Ny volana ve zany hoe onerana? Averina. Averina. Dia izay nomena ozy izy dia onerana kosa. Hitanareo ilay tombontsao. Raha manome any hafa zany dia mahazo amen'i Jehova indray. Averina zany ilay nomena any hafa iny satria rehefa manome any hafa dia ohatran'ny hoe mampindrana an' Jehova. Za zany sao efa nampindrana an' Jehova e. Ary nareo rankizy, efa mba nisy nampindrana an' Jehova ve? Tena tsara zany hoe mampisambotra an' Jehova zany satria oneran'Andriamanitra. Toetran'Andriamanitra no tahafinao dia omeniny tsara indrindra ianao. Izy ara mba te hanana izany toetra hoe miantra dia mangoram-po zany. Atsanganao be hoe tanana. Ary ny volana? Ie, zany tananako. Dia andeha angatahantsika an' Jehova izany. Tsy mora manana an'izany rehefa sendra olana indraindray dia tsy te hanome mihitsy. Na hoe tsara be ny antsika dia tsy te hizara. Fa angatahantsika an' Jehova any dia hivavaka tsika mba hanomen'Andriamanitra izany toetra izany. Afaka mivavaka ve volana? Ie, ndao antsika hivavaka. Sady te hangataka an' Jesosy mba hanome Jesosy toetra be fiantrana. Afaka hivavaka isika. Jesosy ô, satranao izay no lezona nomenao anay. Fandrinay Jesosy ô, raha izay rehetrarehetra indrindra fa ny ankizy kely no hanana ny toetranao tia miantra ary be fangorana sy be faharom-po. Jesosy ô, mino sy manantena izahay fa izay ankizy rehetra ane dia hotahianao ary honeranao be. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen. Eny ary, andeha isika hanaraka tantara mahakasika an'izany dia eny tsara ary fa tantara ao anatin'ny Baiboly ilay izy mpanjaka anankiray izay nankoraka ny hafa na dia tao anatin'ny hoe toe-javatra manahirana ary dia nangoraka an'ilay olona foana izy. Andeha eo arahantsika. I Davida no mpanjaka ankehitriny, mpanjaka vaovao. I Saoly mpanjaka teo aloha, izay mpanjakan'Israely dia maty tamin'ny ady tamin'ny Filistina. Dia maty niaraka tamin'ny tany koa i Jonatana zanany lahy. I Davida sy Jonatana nefa dia tena mpinamana tokoa tamin'izany. Ary nanao fanekena amin'ny mahampinamana izy mirahalahy hoe raha misy maty anady ny ray amintsika roalahy dia izay velona dia miainy ankonany ray. Taty aoriana dia adiny Davida izany fanekena izany no ireo andraikitra maro izay nosahaniny. Indray andro anefa dia tsaroany ilay fanekena. Dia niantso an Ziba izay mpanompon'ny Saoly teo aloha izy ka nataony hoe ry Ziba, moa misy taranak'i Saoly mbola velona ve monina any? Mbola misy ve any? Dia hoy Ziba hoe eny tokoa ry mpanjaka, misy any, mbola any ny zanaka anankiray any Jonatana. Vao zaza roa taona izy dia nalemy ka tsy afaka mandeha intsony. Aiza misy azy hoy Davida. Dia nambarany Ziba azy ny misy an'io zanaka Jonatana io. Ary dia naniraka mpanompo haingana Davida mba haka azy. Mefiboseta no anaran'io zanaka Jonatana io. Rehefa tonga teo anatrehan'i Davida izy dia indro fa tsy afaka mandeha tokoa. Dia nekoaka tamintany teo anatrehan'i Davida i Mefiboseta, zanaka Jonatana, zafikeliny Saoly. Hoy Davida, ianao tokoa va ny Mefiboseta? Eny tompoko. Izao no izy ry mpanjako, izao no izy. Aza matahotra ry Mefiboseta, hoy Davida. Ikarakaranao ampitiavana, amelona anao omeko anao avokoa ny tanindrainao dia hisakafo eo amin'ny latabatra ianao isan'andro. Fanekena efa nataoko tamin'ny rainao izany. Tena tsy nampoiziny Mefiboseta izany. Tao tsy nampiano azy. Dia nikoaka tamin'ny tany izy ka nanao hoe fa maninona re? Fa maninona re no ikarakara ianao? Izaho ane tsy tsara noho ny alika maty azy. Dia
ny antso an'ny Ziba Davida ka nilaza taminy hoe omeko an'ny Mefiboseta zafikely tomponao avokoa ny fananany Saoly tomponao teo aloha, dia ianao sy ny zanakao lahy sy ny mpanomponao no hambolony taniny ho anazy sy ho an'ny ankonany, dia izay vokatra rehetra voavolinareo dia amahana anazy ireo sy ny fianakaviana. Fa i Mefiboseta kosa hinana eo amin'ny latabatra isan'andro tahaka ny zanako izy. Tsaroany Davida tokoa ilay fifanekena tamin'ny Jonatana fa hikarakara ny ankonany, dia noraisy no anisan'ny ankonany i Mefiboseta. Niantra sy nangoraka ny Mefiboseta izy tamin'ny nandraisany azy tao aminy sy hinana miaraka aminy tahaka ny zanany lahy. Viens, fils de mon ami, écoute, j'ai ceci à te dire. Ton père et moi étions de vrais amis, ensemble de l'aube à la nuit. Ton père Jonathan m'aimait de tout son cœur, pour moi il aurait donné sa vie. Et si je suis roi d'Israël aujourd'hui, c'est à ton père que je le dois. Viens, viens, mon fils, mon frère, reste donc vivre près de moi. Je l'ai promis à ton père, je prendrai toujours soin de toi. Viens, viens, mon fils, mon frère, reste vivre ici chez moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Un jour à ton père, j'avais promis ceci: si au combat il devait mourir, je prendrai soin des siens et de toute sa famille. C'est une promesse que je veux tenir. Tous les trésors du roi Saül, ton grand-père, tous ses biens, toutes ses terres, aujourd'hui c'est à toi que tout cela revient. Ta famille ne manquera jamais de rien. Viens, viens, mon fils, mon frère, reste donc vivre près de moi. Je l'ai promis à ton père, je prendrai toujours soin de toi. Viens, viens, mon fils, mon frère, reste vivre ici chez moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Nanahoana rakizy ilay tantara teo? Nafinaritra e! Tena tsara fanahy Davida e! Ie, na dia ny fomban'ny olona tamin'izany ara hoe finoana zay fahavalo rehetrarehetra, na hoe izay nieritreretina hoe mety haningitra ny seza fiandrianana, dia Davida tsy mananao an'izany. Efa nilaza tamin'i Jonatana izy hoe karakaraiko ny taranakao dia nitanterahan'ilay izy dia nampiny i Mefiboseta, nangoraka i Mefiboseta izy tao anatin'ny zava-tsarotra izay niainana. Dia nanahoana ilay hira fofitana tao nanaraka an'ilay soratra mihetsiketsiketsika e. Ie, mahafinaritra izany. Volana efa lasa maka izary volana teo. Lasa nody izy. Nanomana inona re? Nanomana an'ilay kilalao. Andao isika andeha hoany e. Andao ary, haika! Tonga soa aty aminay indray raika izy
Efa fantatritsika zany zao fa ilalao indray tsika dia kilalao mahafinaritra be indray no ataontsika androany. Inona moa aloha loha-hevitrintsika teo e? Fiantrano. Dia mahakasika an'izay ihany tsy miala lavitra an'izay ny kilalaovantsika androany. Ny lohateny indray dia hoe tokotelo mahamasana andro. Inona hoe? Tokotelo mahamasana andro. Dia ilay izy zavatra anankitelo miaraka, mety olona, mety hoe zavatra anankitelo. Dia efa teneniko aminareo ny anankiroa dia ny iray sisany tadiavinareo. Vonona daholo? Ie, vonona daholo sady mahay be daholo neny ankizy sady izany? Ie, mahay be daholo. Voalohany ary, nisy mpianatra anankitelo tsy nisaraka tamin'i Jesosy mihitsy sady tena tiany Jesosy ireo mpianatra ireo. Voalohany Petera, dia ny faharoa Jakoba, dia ny fahatelo izao nitanareo izany nareo rehefa mahay be. Dia ohatra mahazatra izay tantara izay dia hitantsika ao amin'ny Matio 7:20 sy ny 9:7. Manaraka indray ary izao faharoa. Ireto avy ny anaran'ny zatovolahy Hebreo anankitelo izay tsy mety miakohaka tamin'ny sary olona lehibe dia tsy maintsy natsipy tany anaty lafaoro. Lafaoro misy afo mirehatra dia nafanaina impito. Sadraka, Mesaka, Daniela? Tsy Daniela. I Abednego, ie. Sadraka, Mesaka ary Abednego. Tantaran'i Daniela izay naman'i Daniela, Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Fa zareo telo lahy ilay natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehitra. Hitantsika ao amin'ny Daniela 7:20. Manaraka indray ary telo menada ny zanaky Amrama sy Jokebedy. Izy indray ary izay Arona, dia Miriam, dia Mosesy. Tanareo tena mahay be nareo ka tena mahay be mihitsy. Miriam, dia Arona, dia Mosesy. Zareo telo menada zanaky Amrama sy Jokebedy ao amin'ny Nomery 19:7-20. Fahaefatra indray ary izao. Ireto mpanjakan'ny zanak'Israely telo voalohany. Voalohany Saoly, faharoa Davida, fahatelo fantatrareo ve izany zanaky Davida izany? Ie, Solomona no mpanjakan'ny Israely fahatelo. Manaraka indray ary nasaina ny safidy tamin'ny ireto loza telo reto i Davida rehefa nanoty izy dia tsy maintsy fahaizan'Andriamanitra. Ny zavatra nisafidiany voalohany na ady na arety mandringana. Dia ny fahatelo, ie, misy nahay fa misy tsy nahay koa ve? Vaovao ilay tantara fa nisy an'izay tantara izay ao amin'ny Baiboly. Ny fahatelo dia mosary. Hitantsika ao amin'ny Samuela voalohany 2:4-12 sy 13 izay tantara izay. Asefo tantarain'i dada sy neny hoe dada sy neny nanahoana marina moa izany Davida nasaina ny safidy tamin'ny loza anankitelo izay. Dia izay ilay tantara nasaina ny safidy an'ireo loza telo ireo hita vita mpanjaka. Manaraka indray ary izao rehefa nisy an'ilay lehilahy nandeha dia nitafian'ny jolahy izy dia nisy olona karazany telo nandalo teo aminazy. Ny voalohany tamin'izay dia mpisorony. Dia avy eo tsy nirarahin'ilay mpisorony izy. Dia ny faharoa indray Levita. Fa mbola natao iny Levita foana izy? Mbola tsy nirarahiny koa. Rakizy niantra ve izao ilay olona teo? Ilay mpisorona sy ilay Levita niantra ve izy? Tsy niantra. Tsy mety izany fa efa nampianarintsika teo hoe tia miantra satria izany ny toetran'Andriamanitra
dia mino aho fa hiantra daholo ny ankizy rehetrarehetra. Izy ary le fahatelo e, sorona le vita dia samaritana tsara fanahy. Samaritana tsara fanahy daholo moa ny ankizy eo. Ie, samaritana daholo tsika rehetrarehetra ao amin'ny lioka toko 10, andiny faha 1 amby 30 sy faha 3 amby 30. Kely sisa. Ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:10 dia misy toe-panahy 3 tsy afaka misaraka: finoana, fanantenana, fitiavana. Ary toa hainareo daholo le izy. Hitako hainareo satria be fitiavana daholo moa tsika rehetrarehetra. Be fitiavana satria zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:10, andiny 7:10. Aloha farany ary ty nisy vahiny 3 tonga niantrano tao amin'ny Abraham. Dia anjely ny anankiray dia mbola anjely koa ny anankiray dia izy ary ny fahatelo. Ie, Jesosy. Ie, mety hoe misarosarotra kely zao iny fa Jesosy le fahatelo. Za koa araka-gabe tamin'izany vao fantatry voalohany fa Jesosy kay le olona fahatelo tonga niantrano tao amin'ny Abraham. Ao amin'ny Genesisy toko 17:20, andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12. Farany sisa firy points zao ny azonareo? Misy tena nahazo tena efa 8 zany zay dia mety efa nisy nahazo 8 points. Dia farany ty sisa. Ny fakapanahy 3 nahazo an Jesosy rehefa nalaina fanahy izy. Voalohany dia hoe ataovy tonga mofo ireto vato ireto. Ny faharoa dia nianjera any ambany any. Fa ny anjelin'i Jehovah ozy izy hiambina anao dia hiazona anao tsy enjera. Dia ny fahatelo, ie, izay indrindra. Nasainy Satana niakohaka teo anatrehany Jesosy dia raha miakohaka eo hono izy dia omeny anazy hono izao tontolo izao. Izay le izy. Voalohany, ie, ataovy tonga mofo ny vato. Dia ny faharoa, nianjerany ambany any. Fahatelo, niankofy ao anatrehako fa omeko anao izao tontolo izao. Bravo be daholo fanahy, be daholo tsika rehetrarehetra. Eny ary izay ndraiky kilalao antsika androany dia mihintsy manantena fa mbola hiaraka kilalao indray tsika manaraka satria mahay be daholo moa dia mahaiza miantra.
mahafinaritra mihitsy ty toerana mitantsika ty volana e. Ie, tena mahafinaritra be. Sanareo tsy mahita zany zao. Ie, zay ary zao avy any an-trano dia miverina indray naketiko. Mahafinaritra ny any amin'ny zavaboary fa tsy voatery ao an-trano fa ndana mba mivoaka mba Tsangatsangana. ie mitsangatsangana dia mahita ny zavaboary zao ny zavatra foron'Andriamanitra. Ie, fa sainga tapitra ny fitaovantsika volana. Tapitra sa. Ie, amin'ny manaraka indray. Ndeha tsika hanao mandram-piona ny ankizy. Eny ary. Velomandray Tena ary daholo. manaraka. Miaraba antsika rehetra mpanaraka an'ity pejy zara ho amiko ity. Anio dia hanolotra tononkalo anankiray ho anao ny tenako. Lohateny dia hoe mba andramo kely ane. Raha sendra misy mahasositra, aza mora tezitra na mana lava-molotra. Maka rivotra amin'ny orona, avoaka avy eo ambava, fa aza maika hivazavaza. Dia amangy anao raha fitsikina, ampitoetra fitoniana, isinda avy eo raha fahatezerana, ho toy ny aloka amin'ny serana. Raha sendra misy ny alahelo, ny lasanao mangidy no intsao mamerovero. Mifoy ireo tsiaro, manavesatra ny loha, dia andramo kely ane ny mihira ao am-po fa amangy anao raha fifaliana, hivimbina aravona mahatonga fiobiana. Hiry anao anandra-peo, dia ho lasa ika ampiderana ilay ala elo teo. Raha sendra misy mampahory, mety mampijaly saina ka tsy ahitana tory, dia manasa anao hiazakazaka, andohalika hivavaka, dia amangy anao raha faherezana, anjary namanao ny tsikitsiky fiomehezana. Andramo anefa ho hitanao. Feonkira malefaka kanto no entiko anandratanana. Sai nomena no indro haveriko Zato hirako anao iderananao, fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao. Zato irakanoi lay tantara
zananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zato irakaloy lay tantara ito de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra zato irako anao fiderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zato irakaloy lay tantara ito de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra Makasitraka anao tafaraka anay amin'izao ora izao ndray ary farany tamin'ny farantsika dia niresaka ny amin'ny hoe fa maninona moa ny beaziny sika ray aman-dreny sika koa ve dia tokony ho beaziny dia nampirisihantsika tamin'izay hoe tena ilaina izy io amin'izao firomoromona izay efa hitantsika amin'izao fiainana andavanandro iainantsika izao dia ilaintsika manovo fanabeazana ilaintsika ny mijery an'izany amin'ny famakiantsika boky sy ny fanatrehantsika fiofanana isan-karazany mety indraindray tsika hiteny hoe ka zay nge tsy manam-potoana fa tena amin'izao zany ny vanim-potoana te hanasana antsika dia vanim-potoana izay tena hitenenana antsika hoe ilaintsika ny manovo fanabeazana mba hanabeaza antsika ary averiko indray hoe ny azoko vaniko lakana dia ny tanin'andriny ny tsara dia mila tsara ianao raha te hanana vokatra inona koa moa zany taranaka tsara amin'izao vanim-potoana izao dia ndeha ho jerentsika raha hoe anisan'ny antony koa anohizako azy zany hoe anisan'ny antony izay ahafahantsika lehibe hafa koa anaovantsika ny fanabeazana ihany koa dia izao fisorohantsika ilay olana amin'izao fotoana izao olana mifandraika amin'ny fihetsika ny fitondran-tena izay misy fiantraikany ratsy eo amin'ny zanakitsika satria amin'izao fotoana hitantsika hoe miankina amin'ny fanabeazantsika azy no avy ny zanakitsika dia izao tontolo izao manabe arak'izay tiany sy arak'izay fantany ary ny any amin'ny sampana izay tiany fa isika ray aman-dreny nefa ny fototra io fanabeazana io dikan'izany mila mandray ilay fanabeazana isika dia eo no ilantsika hoe anarahantsika ny fiofanana zany mba tsy ho tonga amin'ny zavatsarotra zavatra tena hoe satria zavatra hitantsika zao amin'izao fotoana hoe zava-misy saika fa hita matetika dia izao hoe maro ny ohatra amin'ny resaka herisetra ny ohatra amin'ny fitondran-tena ny tanora ny ohatra ny fandaozana tokantrano be dia be dikan'izany mba tsy ho tonga amin'izany ny tokantranontsika ny zanakitsika dia mbola amporisihana foana zany sika anohy an'izay hoe anatrika ny fiofanana zany anatrika ireny fiofanana misy amin'ny fanabeazana ray aman-dreny anaraka boky amaky boky ary dia tiana ny manindry amin'ny famaranako azy dia tena tsindriana zany ty ho antsika mpitovo izay vao mirotsaka amin'ny tokantrano na dia mbola tsisy zaza ary ao dia manasa antsika hoe fotoana tsara indrindra zany anaovantsika ary anarahantsika ny fiofanana amin'ny resaka fanabeazana dia azakivy
ary sika zany tokony tsy fanetretena be io hoe fa maninona moa mbola mianatra fa tena ilaina ary ampirisiana mihitsy satria amin'izao fotoana izao tena efa mitotongana tanteraka ny fanabeazana ary atao mpamaranana dia izao hoe atao fanabeazana ray aman-dreny io mba ho soa ny taranakitsika izay tsy inona fa izay fananana izay fanomen'Andriamanitra atsika tsy manana lova fa tsy ireo tsika dia atao ny fanabeazana zany ka dia misaotra atsika rehetra mbola hitoy ny famelabelarana dia mankasitraka atsika manaraka mandrakariva ny fandaratsika. Tonga ny andro fanafana, 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 tonga ny andro fanafana. Lairai panafaka, lairai panafaka, lairai piady mahery izay miaraka amin'ny de tsy ho very. Lairai panafaka, lairai no panafaka, lairai piady mahery izay miaraka amin'ny de tsy ho very. Fotoana ela no niaretanao rehefa nandevoza ny fahotana, fotoana maro kono nalavanao reseho izany miaraka amin'ny ray tapaony hevitra tapaoko ny gadanao manatony ilay mpanafaka dia ho afaka sy ho verynanao ary azo fiainanao mandraky izay. Lairai no mpanafaka, lairai no mpanafaka, lairai piady mahery izay miaraka amin'ny de tsy ho very. Lairai no mpanafaka, lairai no mpanafaka, lairai piady mahery izay miaraka amin'ny de tsy ho very. Raha ao amin'ny ianao afaka, ao amin'ny ianao sambatra lairai ny tena fahasambarana, ao amin'ny ny fahafahana, ao amin'ny ianao afaka, ao amin'ny ianao sambatra lairai ny tena fahasambarana, ao amin'ny ianao. Faly tafahoana aminao indray zahay ary manolotra ny fiarabana manolona firarian-tsoa ihany koa ho anao izay efa miandry fatratra n'izao fandarana izao. Ho anao izay sambany ihany koa manaraka ny fandarana dia raisinay ho fifaliana ny mandray anao am-pitiavana hiaraka hidinidinika hianatra ny ten'Andriamanitra eto isika miaraka amin'ny vahiny ny pastora Andriamaratina Fanera. Mirary soa ihany indrindra ihany koa ary manasanao hanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Voaloha teny ary miarabanao pasteur tonga soa indray tao anatin'ny fandarantsika. Faly miarabanao mandrakariva namanadino ary manona ny fiaitana ny tompo aminao inko izay anokana fotoana indray andiniantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ao anatin'ilay dia lavitrezaka isika raha ny marina dia ny amelabelatra n'ilay vavaka nampianaran'ny tompo amin'ny Matthieu 9:9 vao eo amin'ilay hoe ho amasinina anie ny anaranao
ny tapany faharoa no misy antsika pasteur tsara angamba atao jery todika kely ny fotoana farany izay niarana tamin'ny mpijery sy ny mpanaraka ny fandarana ho amasinany ny anaranao inare zava-dehibe ny ity tapany faharoa ity zany amin'le vavaka nampianaran'ny tompo zany nampianaran'i Jesosy Kristy izay milaza hoe ho amasinina ny anaranao. Le anaran'Andriamanitra io zany de miteny izy Jesosy hoe ho amasinina ny anaran'Andriamanitra. De nozaraintsika roa zany ny fanazahoana an'izy io. Ny tapany voalohany izay nijerevantsika tamin'ny farany teo zany de nijeryntsika le hoe ho amasinina. Zay. De nazavaintsika tamin'izay zany araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe inona moa tena hevitra izay le hoe ho amasinina zay, hoe isika mpanota ve, isika olombelona izay mpanota ve afaka manamasina an'Andriamanitra. Manahoana moa io Andriamanitra izay ivavahantsika, io Andriamanitra izay antsointsika hoe rainay izay any an-danitra io. De namaky sika eto amin'ny ten'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay eo amin'ny Petera voalohany toko voalohany andiny 15 sy 16 vakintsika tamin'izay de hoe voasoratra hoe masina aho, aoko masina ianareo satria masina aho ho Jehova. Andriamanitra mihitsy zany nefa milaza fa masina izy, masina izy. Dia noho izay fahamasinan'Andriamanitra izay zany dia mitaky fahamasinana amintsika ihany koa Andriamanitra, tsy hoe mitaky fanamasinana. Io somary azavaina kely tsy mitaky fanamasinana avy amintsika Andriamanitra. Izy efa masina. Zay. Fa mitaky fahamasinana amintsika Andriamanitra. Satria masina izy, dia enao izay mivavaka aminy, enao izay miantso azy hoe ray, mila manana fahamasinana ihany koa enao. Zay mahatonga anazy miteny amin'ilay Petera voalohany hoe ho masina anareo satria masina aho ho Jehova. De tao anatin'izay zany no nijerevantsika hoe ahoana moa no ananana an'izay fahamasinana izay. Tsika izay olombelona mpanota azontsika atao hoe ny anana izay fahamasinana izay. Ary eto ihany koa na manadinao de tiako ny somary manazava kely sy manamafy fa tsy isika no miezaka ho masina. Zay le nazavaintsika tamin'ny farany teo. Tsy isika zany miezaka ny ho masina satria tsy ho vitantsika ny anana fahamasinana, na tsy ho vitantsika no tonga masina. Satria zay fa nanome fomba Andriamanitra mba azahoantsika an'izany fahamasinana izany. Miteny izy amin'le Hébreo toko 12:17 mivaky itsika izay tamin'ny farany teo. De hozy izy le ten'Andriamanitra hoe mieza mitady fihavanana amin'olona rehetra sy fahamasinana. Mieza. Rehefa miteny izy hoe mieza, tsy hoe manaova ino moa ezaka. Enao zany miezaka mba ho masina. Tsy izay loatra ny tian'olona zaina hoe mieza mitady fahamasinana, fa ny tian'olona zaina de hoe maniry mba hanana fahamasinana. Désir zany amin'ny teny frantsay hozy izy. Mila manana zany fahamasinana zany. Maniry zany fahamasinana izany. Fa ny azotsika fahamasinana dia avy amin'Andriamanitra lehilahy. Namaky sika le teny amin'ny Tesalonianina voalohany misy an'le teny 5:5, toko 5:17 de milaza le teny ao amin'io Tesalonianina voalohany toko 5 hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka. Mazava be le ten'Andriamanitra. Andriamanitra ny hamasina anareo samy ho tanteraka. Andriamanitra zany manamasina. Karaha mitentsika amin'le vavaka hoe ho amasinina ny anaranao. Dikan'izay Andriamanitra manamasina. Izy efa masina. Fa enao zany amin'izay fotoana izay dia maniry mba hanana fahamasinana, tena ao am-ponao ny hanana fahamasinana. Rehefa manona an'io vavaka io zany ianao hoe ho amasinina, dia ao am-ponao ny hanana fahamasinana ary indrindrandrindra manaiky le fahamasinana ianao. Manaiky satria izy manamasina. Misy dingana jerevantsika tamin'ny farany teo na manadinao nao anatin'izay fahamasinana izay
dia ny fomba ataon'Andriamanitra amintsika zany de misy an'le tiany eo amin'ny Korintiana voalohany toko 1 ny 9:7 ka hatramin'ny 10:1 de ndao avy antsika vakiana kely le tean'Andriamanitra. Korintiana voalohany toko 1 ny 7 hatramin'ny 2:10. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny de tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Zay. Volazany eo zany hoe manahoana moa tsika olombelona de tany sany olo izy hoe olona tsy marina misy toetra tany sany ho be da be. Zay voalaza hoe mazava tsara tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay. De ozy izy efa mba toy zany ihany ianareo. Efa mba toy zany ihany ny sasany aminareo izy saingy efa voalohany eo voasasa. Zay zany le dingan'ny fahamasinana, voasasa, ny dioviny, ny sasana. De io le nijerevantsika tamin'ny farany teo zany hoe amin'ny fomba ahoana no tanteraka an'izay le hoe fanadiovana izay. De iny le voalazan'ny asan'Apôstôly toko 2:20 no milaza an'izay teny zay. De ozy izy le tean'Andriamanitra hoe aoka atao batisy ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotana. Ary amin'ny alalan'izay fanadiovana izay zany de amin'ny alalan'ny batisa no dingana mariako tsara averiko tsara dingana ny fahamasinana, dingan'ny fahamasinana manomboka amin'ny le batisa, fanadiovana. Asan'Andriamanitra koa zay. Asan'Andriamanitra mihitsy ny fanadiovana antsika ho afaka amin'ny fahotana. Ary Jesosy manatanteraka ny fanadiovana antsika amin'ny fahotana. Satria izay voalazan'ny tean'Andriamanitra ao amin'ny Jaona voalohany, raha mamaky sika Jaona voalohany toko voalohany 2:7 dia mazava be le tean'Andriamanitra ao. Jaona voalohany toko voalohany 2:7. Zao no vaky ny teny. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zay. Jesosy no lazainy eo raha miaiky ny fahotantsika isika ozy izy dia matoky sy marina izy Jesosy ka mamela ny fahotantsika avela n'le fahotanao fa misy zavatra ataony Jesosy faharoa manaraka azy mamela ny fahotantsika izy sy manadio. Zay le fanadiovana, manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, diovina, sasana. Eo le famelana, fa miaraka amin'le famelana fanadiovana. Ary ny batisa dia mahafaoka an'izay zavatra anankiroa zay, batisa sady famelan-keloka no fanadiovana ihany koa. Raha mamaky tsika amin'ny asan'Apôstôly toko 2:20 de manamafy an'izay voalaza zay le izy. Mba vakio kely le asan'Apôstôly toko 2:20. Asan'ny Apôstôly toko 2:20. Ary hoy Petera taminy, mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo. Ary ianareo mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Zay. Miteny izy any amin'le Jaona voalohany toko voalohany 2:7 hoe raha miaiky ny fahotantsika isika. Zay. Raha miaiky ny fahotantsika dia matoky sy marina Jesosy ka mamela ny fahotantsika. Zay ny voalohany, mamela ny fahotantsika izy. Aveo manadio antsika izy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ato amin'ny asan'Apôstôly toko 2 dia ampiny le fanazavana de ozy izy mibeba. Le fibebana zany zao dia miaraka amin'le fiekekeloka. Ary amin'le Jaona voalohany hoe raha miaiky ny fahotantsika, mila miaiky, mibebaka de aoka atao batisa. Zay.
le asan'ny paostely voka mibeba ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ahazo famelana ny elokareo. Zay le zavatra miseho ary zay mahatonga le hoe midinga ny fanamasinana zay ataon'Andriamanitra amintsika de miainga eo amin'ilay fanadiovana de tsy na fahabatisa miainga io zavatra io nefa zany hialoavan'ny fibebahana sy fikekeloka zany olona zay mahatsapa ny tenany fa mpanota maloto mila sasana ary manaiky ho sasana zany dia ianao zany rehefa manonona ny vavaka io hoe ho amasinina ny anaranao manaiky ny fahamasinan'Andriamanitra ianao aloha voalohany indrindra manaiky ianao fa masin'Andriamanitra zay fa miaraka am'izay dia ianao anko mangetaeta fanamasinana dikan'izay mila sasana ianao mba hazo famelana ny elokao mila diovina ianao ny lalan'ny batisa avy eo hamarinina ho tonga marina satria ahoana le hoe hamarinina ianao am'izay fotoan'izay amin'ny Galatiana no milaza anazy ao mba avakitsika ny ten'Andriamanitra Galatiana 3:7 Galatiana 3:7 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Zay le hoe amarinina tsika. Na iza natao batisa ho an'i Kristy de mitafy an'i Kristy. Le hoe mitafy an'i Kristy dia fahamarinana, mitafy Kristy marina zay dia hamarin'i Kristy lay olona mitafy ny fahamarinan'i Kristy. Zay le hoe efa voasasa ianareo, efa no hamarinina ianareo de miroso am'dingany fanamasinana. Ho amasinina, efa no amasinina ianareo. De ianao zany hozy izy averiko le fanazavana rehefa manao an'io vavaka nampianaran'ny tompo io ianao ka milaza manao hoe ho amasinina ne raha eo ho amasinina ny anaranao ny heviny de zao manaiky ny fahamasinan'Andriamanitra ianao voalohany indrindra ekenao fa masin'Andriamanitra ary raha masina izy ianao ihany ko dia mila manana zay fahamasinana zay. Ny fomba hatateraka an'le fanamasinana de le voalaza teo le dingana tsy tokony iseo zany ny namana dinao ty toe-javatra ity teneniko le izy hoe misy kristiana anankiray mivavaka izy de manao ny vavaka nampianaran'ny tompo izy hoe raha inay zay ny an-danitro ho amasinina ne ny anaranao. Tonono le hoe ho amasinina ny anaran'Andriamanitra, masin'Andriamanitra kanefa izy tsy mangetaheta fahamasinana. Mbola milomano ao anatin'ny fahotana sy ny fahalotona ary tsy mangetaheta fanadiovana. Zay le dingana voalohany. Tsy mangetaheta fanadiovana de tsy na fanibatisa zany azontsika lisa fa zay nataoko hoe tena misy heviny lehibe eo amin'ny fivavahana kristianina io vavaka nampianaran'i Jesosy io. Zay no ela tsy azon'olona lova-potsiny ihany koa satria nalosotra ny lalakombana amin'ty hoe ho amasinana ny anaranao ty. Efa nambaranao teo hoe tsy manana fahafahana hanamasina ny anaran'Andriamanitra isika satria mpanota mahantra, isika aza mampalahelo, isika aza marikoriko rehefa jerena eo amin'ny fahamarinan'i Kristy. Kanefany dia asaina anana n'izany fahamarinana izany isika. Indraindray misy fomba fijery sy fomba fihevitra zay ataon'ny mpivavaka mikaroka fombafomba isan-karazany mba hoentina manamasina an'izay anan'Andriamanitra izay. Ary etsy an-daniny koa raha sahady hevitra ny hoe le anarana resahana eto hoe ho amasinina de hoe anarana izy ara le ho amasinina de lasa makany amin'ny mivily zany le tokony fantatry ny mpino anankiray mikasika an'ty hoe
anaran'andriamanitra zay resahan Jesosy ity. Tsara angamba hitondrana fanazavana zay pasteur, mameno an'ilay hoe fanamasinana ny anaran'andriamanitra. Marina mihitsy zany a, tena marina mihitsy zany a. De raisiko le voalohany teo le hoe lasa araka ny fisainan'olombelona sy fihevitr'olombelona zany a lay fivavahana zay ataotsika. Ka rehefa mivavaka tsika zany a le hoe ho amasinina anie ny anaran'Andriamanitra dia misaina sy mieritreritra tsika hoe ohatra nahoana moa zany zao zany hoe manamasina ny anaran'Andriamanitra zany. Araka ny tenenao hoe mitady fombafomba zay mitady fombafomba araka ny fanao sisisa hoe mila atao an'izao le anaran'Andriamanitra tsy azo tsy azo atao ohatran'izao sisa mety aseho mifihetsika koa le izy hoe mety marina zany mety aseho mifihetsika ihany koa zay le hoe fanamasinana zay aseho mifihetsika hoe manao zavatra nohatran'izany zay le hoe fombafomba fa ndao tena hojerevantsika ary zay no mahaliana n'ity vavaka nampianaran'i Jesosy ity mba tsy hahatonga ny fivavahantsika ho lasa fombafomba zay, mba tsy hahatonga n'le fivavahantsika ho lasa fombafomba na endrika ivelany zany zay ataotsika. Inona zany tena hevitry le hoe ho amasinina ny anaran'Andriamanitra. De raisiko le tapany faharoa nytenenao teo le hoe anarana ahoana moa zany izy io, inona iza le anaran'Andriamanitra. Baiboly zany milaza misy ihany koa fantatra zany fantatsika zany kristana mahalala an'izany, ireo teolojiana koa mahalala an'izany fa misy anarana maro zay antsoina an'Andriamanitra sady zay hoe Yahweh, Jehova na Elohim, Adonai sisy maro zany izy ireo. De eo zany ianao sahirana zany am'izay fotoana zay hoe rehefa manao an'le vavaka ianao hoe ho amasinana ny anaranao. Anarana ino? Le anarana iza? Le anarana Jehova ve? Le anarana Yahweh ve? Ndao jerevantsika ara ny ten'Andriamanitra. Inona ny tena tiany Jesosy ampahafantarina antsika amin'ny alalan'io vavaka zay nampianariny io. Ndao ary Jaona 7:10 nday ho vakitsika. Jaona 7:10 ny andininy fa 9:20. Jaona 7:10 ka ny andininy fa 9:20. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany, mba ho ao aminy fitiavana zay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy. Zay tsara afeiko vakina tsara le izy. Jesosy no miteny de zao le teny Jesosy. Vavaka io nataon'i Jesosy io vavaka ho an'ny mpianana. De hozy izy Jesosy, efa nampahafantariko azy tamin'ny mpianana zany, efa nampahafantariko azy, nampahafantariko ny mpianatra ny anaranao, hoy Jesosy, ary mbola ampahafantariko ihany mba ho ao aminy nino izy izy? Ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy. Misy evim-be le teny Jesosy. Miresatsika hoe ho amasinana ny anaranao. Si Jesosy efa nampahafantariko azy ny anaranao. Vavaka amin'ny ray izy io ray eo efa nampahafantariko any reto ny anaranao, ary mbola ampahafantariko ihany. De hozy izy hoe inona zany le anarany? Raha raisika zany zao hoe le anaran'Andriamanitra le araka ny fahafantarantsika anazy dia ohatra zany zao hoe Jehova, Yahweh na Elohim. De tiany Jesosy ho lazaina ve zany zao amin'io vavaka zay nataony de hoe raha eo efa nampahafantariko azy ny anaranao. De teneniko nampahafantariko andro zareo hoe Elohim le anaran'Andriamanitra na hoe Yahweh le anaran'Andriamanitra. Zay ve zany le nataony Jesosy tam'le hoe nampahafantariko azy ny anaranao. De raha raisiny ohatran'izay zany izy dia ohatran'ny hafahafa ihany. Ary mbola toy zany izy, ary mbola
ampahafantaro-piano izy izy de raha ohatra raisitsika zany zao zay fanazoana zay zany ohatra zay zany zao de hoe ory Petera Yahweh ny anarany ray a Yahweh fantatrareo zany zay a de mbola ampahafantarany Jesosy any Yahweh a Jehovah ny anarany a zay hoe zany le nataony Jesosy sa ahoana le nataony misy dika zany izy io ny tena marina de rehefa jerevantsika io toko sy andinina io de efa misy valiteny sahady azosika raisina hoe ahoana ke le hoe nampahafantarany Jesosy ny mpianany ny anarany ray ahoana le hoe nampahafantarany Jesosy ny mpianany ny anarany ray de toizany eo ambany le izy de ozy izy mba ao aminy nino izy izy ny fitiavana izay ny tiavanao ahy ary izao koa ho ao aminy mba ao aminy ny fitiavana aike zany rehefa nafantatra ny anarany ray zay nampahafantarany Jesosy le mpianatra de zavatra miseho manana ny fitiavan'Andriamanitra izy ao aminy manana ny fitiavan'Andriamanitra ary le hoe nampahafantariko azy ny anaranao de io kay ny nataony Jesosy ao aminy mba ao aminy ny fitiavanao zay nitiavanao ahy mba ao aminy de ny olona anankiray zany zay mahafantatra ny anaran'Andriamanitra dikan'izay manana n'lay toetra n'Andriamanitra satria le fitiavana any amin'ny taona voalohany izy milaza an'izay Andriamanitra de fitiavana sady zay Andriamanitra de fitiavana de eo zany no andao ho amafitsika kely ary ho amafitsika kely Exodosy ary toko 4:7 ao vakitsika ary ny ten'Andriamanitra Exodosy toko 4:7 de ho vakitsika ny 5 ka hatramin'ny 7. Exodosy toko 4:7 ny 5 hatramin'ny 7. Ary Jehovah nidina tao anatin'ny rahona ka nijanona teo aminy de nanonina ny anaran'i Jehovah. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka nanao hoe niantso hoe Jehovah Andriamanitra mametra fosy miantra maro-po sady be famindram-po sy fahamarinana mitahiry famindram-po hoan'ny olona arivo mandimby mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny eloka ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafin-dohalika. De hovakiko ny 5 zavatra anseho ary Mosesy rehefa nandre le anaran'Andriamanitra satria zay le voalaza amin'ny 5 sady zay hoe Jehovah nidina tao amin'ny rahona ka nijanona teo aminy dia nanonina ny anaran'i Jehovah nanonina ny anaran'i Jehovah rehefa nandre le anaran'Andriamanitra Mosesy amin'ny 5 ary Mosesy dia niondrika afaingana tamin'ny tany ka niankohaka de ndao ary verenantsika io toko sy andinina io rehefa nanonina le anarany Jehovah nanonina ny anarany inona le anarany 5 sy 7 no milaza azy de osisy izy hoe Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe nanonina am'izay zany Andriamanitra de ahoana izy izy Jehovah Andriamanitra mamindra fo sy miantra maro-po sady be famindram-po sy fahamarinana mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimby mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafin-dohalika. Reo voalaza reo namanadinao dia tsy nafa toetra n'Andriamanitra reo voalaza reo zany le fitiavana ndraisan'i Jesosy ary amin'ny jaolina toko 7 raha fitinao anatin'le fitiavana zany le reo toetra reo fitinao zay izy fa eto zany le izy de mazava tsara somary alazaina amin'ny atsipriana hoe inona le toetra mamindra fo maro-po miantra be famindram-po sy fahamarinana
sesesisisa mamela eloka sesisa toetra n'Andriamanitra kanefa inona ka ireo de asa ty le andefa dimy ary Jehova nanonona ny anarany nanonona ny anarany ny anaran'Andriamanitra zany dia tsy inona fa milaza ny toetrany milaza ny toetrany ny anarany zay milaza ny toetran'Andriamanitra ny anaran'Andriamanitra ka raha miteny zany tsika mivavaka tsika manao hoe ho amasinina ny anaranao ho amasinina ny anaranao dikan'izay milaza ny toetran'Andriamanitra le anarany de enao zany enao zay manao ny vavaka io hoe ho amasinina ny anaran'Andriamanitra Andriamanitra ne araka ny teneko hoe Andriamanitra efa masina ary ny toetrany efa reo ny toetrany fa enao zany zay mivavaka sy manonona an'le vavaka dia mila tokony manana an'ilay toetran'Andriamanitra de andao jerevantsika azy zay zavatra zay ary ao amin'ny tantara faharoa milaza anazy toko sy andiny mahazatra atsika izy io fa azontsika am'izay zany tena hevitra ilay tenin'Andriamanitra tantara faharoa toko fahafito andiny efatra ambin'ny folo zao ny vaky ny teny tantara faharoa toko fahafito ny andiny efatra ambin'ny folo raha ny oloko zay nantsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony de hiaino ny an-danitra ka amela ny elony ary ahasitrana ny taniny ya de amafisitsika izy io zany ao amin'ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny andininy voalohany apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny andininy voalohany zao ny vaky ny teny ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo an-tendrombohitra ziona ary nisy 4,4 sy ray hetsy nomba azy samy manana ny anarany sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny andriny zay any amin'le tantara faharoa de miteny izy hoe raha ny oloko zay atsoina amin'ny anarako ao atsoina amin'ny anaran'Andriamanitra tiany lazaina amin'iny de le hoe zanak'Andriamanitra atsoina amin'ny anaran'Andriamanitra zanak'Andriamanitra zany efa hitatsika zay tamin'ny tany alohaloha tany hoe tsika dia atsoina hoe zanak'Andriamanitra ary izay ihany koa no mahatonga atsika anao an'le vavaka hoe rainay zay any an-danitra enao zanak'Andriamanitra mahatonga miantso hoe ray eo na hoe rainay eo zay fa le apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andiny voalohany no milaza sy manazava an'le hoe ho amasinina ny anaranao de voalazany eo de hoe ary hitako fa indro ny zanak'ondry iza le zanak'ondry Jesosy nitsangana teo tendrombohitra ziona ary nisy 4,4 sy ray hetsy nomba azy nanaraka azy zany niaraka taminy inona no mampiavaka an'ireo olona ireo zay niaraka tamin'i Jesosy samy manana ny anarany voasoratra sy ny anaran'ny rainy iza io rainy Jesosy raintsika samy manana ny anarany ny anaran'ny zanak'ondry sy ny anaran'ny rainy zanak'ondry voasoratra eo amin'ny andrin'ilay olona voasoratra eo amin'ny andrin'ilay olona ny anaran'i Jesosy sy ny anaran'ny ray tiany lazaina am'izay de zao mitondra ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny andriny reo olona reo ary zavatra somary atsidika tsika kely fotsiny ataontsika ao anaty finosana vetivety namanady inao de zao reo olona reo ny olona voavonjy hiaraka amin'i Jesosy reo olona reo finosana kely fotsiny zay dikan'izay reo olona voavonjy zany dia manana ny anaran'i Jesosy sy ny anaran'ny ray voasoratra eo amin'ny andriny inona ny dikan'izay manana ny toetra satria ny anaran'Andriamanitra de milaza ny toetrany sady zay
de le hoe manana ny anaran'i Jesosy zay ko zany dikany zay no mahatonga ny Paoly milaza hoe aoka nahaka Korintana voalohany toko 1:10 no milaza an'izay Paoly de misisy Paoly aoka nahaka ianareo tahaka ny anafako any Kristy tahaka ny anafako any Kristy ary zay mahatonga ny Paoly milaza inko hoe vombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana ao izy ary tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. I Paoly dia mitondra ny anaran'i Jesosy. Tiany lazainy amin'iny i Paoly zany dia nanana ny anaran'i Jesosy, nanana ny anaran'ny zanak'ondry teo amin'ray, teo amin'ny andriny. Dia nyteny mihitsy, nasamy teny mihitsy Paoly hoe tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Kristy no miaina ato anatiko. Kristy no miseho zay, Kristy no miseho eo amin'ny fiainako. Miaraka voalazanao teo toetran'Andriamanitra. Manana ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dikan'izay rehefa mivavaka zany tsika hoe ho amasinina ny anaranao. Tena tiany lazaina zany dia hoe ianao dia mampiseho ny toetran'Andriamanitra. Mampiseho hita eny aminao lay toetran'Andriamanitra. Ary ianao dia mitondra ny anaran'Andriamanitra. Dia tsy nafany toetrany ny anarany. Mazava zay fanazavana somary lavalava zay rehefa jerena zany rehefa manolina n'ilay hoe ho amasinana ny anaranao dia tokony hanana faniriana sy hetaheta handray an'ilay fanamasinana zay fa vonona raha teo ihany koa Andriamanitra hanolotra azy ho antsika. Raha ohatra zany ka mbola ao an-tsaiko ilay toe-tsaina miavonavona kanefa tononoko ilay hoe ho amasinana ny anaranao dia inona no fandraisan'Andriamanitra n'izay eo amin'ny vavaka izay ataoko pasteur? Dia tena misy teny izay Andriamanitra mihitsy no milaza an'ilay teny izay somary enjana sisy filazantsika anazy. Mamaly an'izay fantaninao izay zany hoe ianao izay manonona lay anaran'Andriamanitra kanefa tsy tanteraka lay voalaza teo hoe mitondra manana ny anaran'ny ray eo amin'ny andrinao ianao. Dia misy an'ity teny ity izay omeny Dieu izay lazain'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy Nomery azafady, Nomery toko 5:10 ny 9:7. Nomery toko 5:10 9:7. Zao ny vakany teny: fa ny olona izay manota sahisa kosa na tompon-tany na vahiny dia manamavo an'i Jehova ka dia ho fongorona tsy ho amin'ny fireneny. Zay. Zero tsara. Ahoana izy? Ny olona izay manota sahisa. Ny olona izay manino izy? Manota. Ny olona izay manota sahasa izy dia maninona? Manamavo ny anaran'Andriamanitra. Dia io efa anazavaina teo dia mbola mafisoka ihany tompoko le hoe anaran'Andriamanitra tsy le araka ny fahafantarantsika anazy hoe Yahweh, Elohim. Tsy le fanononana fa toetra le izy, toetran'Andriamanitra. Izay olona manota sahasa na vahiny na tompon-tany dia manamavo ny anaran'Andriamanitra. Manamavo ny anaran'Andriamanitra. Dia rehefa namaky tsika any amin'ny Exodus toko 4:30 hoe Jehova nanonona ny anarany dia voalaza teo hoe Jehova Andriamanitra mamindra fo sy miantra, be famindrapo sy maro-po, mamela heno, sady zay. Zay le anarany. Kanefa ianao manota sasa. Manao fanahiniana zany. Sady zay. Ianao manao fanahiniana manota. Kanefa ny Jehova manona ny anarany dia mamela heloko izy, mamindra fo. Dia zay le hoe manamavo ny anaran'Andriamanitra ianao. Manamavo ny anaran'i Jehova ianao amin'izay fotoana izay. Amaky tokosa andina anankiray farantsika mahakasika an'izay zavatra izay. Levitikosy 2:20 Levitikosy toko 2:20 ny 2:20. Zao ny vakany teny:
ary aza manamavo ny anarako masina fa ho amasinina eo amin'ny zanak'Israely aho izaho ny Jehova. Zay diosisy aza manamavo ny anarako masina ao zizy sady zay fa ho amasinina aho zizy ho amasinina eo amin'ny zanak'Israely aho izao ny Jehova. Ahoana zany inona indray ty lazela hoe aza manamavo ny anarako masina eo amin'ny andininy ambony eo no milaza anazy. Inona lazainy Jehova eo amin'ny andininy 1:30 de fampitohy zany izy io. 1:30 ary tandremo mididiko ka rao izany Jehova. Zay tandremo mididiko ka rao zany de aza manamavo ny anarako. Ny namana tinao zany zao fifandraisana zany zay le hoe manamavo ny anaran'Andriamanitra de tsy le mahazatra sy ny fahafantarantsika hatramin'izay le hoe manonona foana isaky ny mandeha anao de tafotoana de manonona ny anaran'Andriamanitra. Tsy izay loatra le hoe manamavo ny anaran'Andriamanitra. Eo ihany le hoe aza manonona foana izy ny didy folo sady zay hoe aza manonona foana. Mbola misy heviny koa iny raha mazava antsika zao dia azonao ianko zany ny tininy didy folo lazaina hoe aza manonona foana le anaran'i Jehova. Fa tsika idirana zay amin'ny manaraka fa eto de hoe manamavo ny anaran'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana? Deus izy Jehova tandre mididiko ka rao izany. Ny tsy fanaovantsika an'izay de manamavo ny anaran'Andriamanitra. Satria ny atao hoe ota fandikana ny lalàna didin'Andriamanitra. Sady zay ny atao hoe ota fandikana ny didin'Andriamanitra. Didy folo anefa dia mampiseho ny toetran'Andriamanitra. Zay ny didy folo. Zay voafoaka ao amin'le anaran'Andriamanitra. De mampiseho ny toetran'Andriamanitra didy folo. De hozy izy Andriamanitra aoka ho amasinina ny anarako ary aoka ho amasinina ny anarako masina. Tena zava-dehibe zay fanazavana zay pasteur ary niditra tamin'ny tsipriany mihitsy tsy ilay fanononana kay no atao hoe manamasina ny anaran'Andriamanitra hoe diso raha vao izao diso fipetraka mihitsy zay ady hevitra izay fa ny fanononana anaran'Andriamanitra fanamasinana azy dia ny fanekena ny fametrahan'ny toetrany ho toetrako sy ho toetranao ihany koa. Lehibe zany asa zany tsy vitatsika izany de rariny raha toa ka entina mbavaka indray ny mpiaino anaiky an'izay fanamasinana zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izay. Ok ary fa hivavaka tsika fa ndao aloha Jesosy no angatatsika hivavaka de ho jerevantsika le vavaka nataon'i Jesosy mifandray amin'ilay hoe ho amasinina ny anaranao. Ao amin'ny Luka Jaona 7:20 ary. Jaona 7:20 de jereo tsara le vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany. Miteny izy any mandeha 1:20 hoe ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ihany. Ry havana malala, ry kristianina namako, efa tonga teto ambony tany Jesosy nampahafantatra antsika an'Andriamanitra, ny anaran'Andriamanitra de tsy ina fa le toetran'Andriamanitra. De izay nahatonga Jesosy miteny hoe zay nahita de nahita ny ray. Izao sy ny ray dia ray ihany. Sady zay efa nasehoko, efa nampahafantariko azy ny anaranao izy Jesosy. Efa nampahafantariko azy ary mbola ampahafantariko ihany. Dika zay hatramin'izao andro iainantsika izao de mbola ampahafantarin'i Jesosy amin'ny olona ny anaran'Andriamanitra. Mbola mampiseho, zay zany izy raha fitiantsika amin'izay, mbola mampiseho ny toetran'Andriamanitra amin'ny olombelona Jesosy. Toetra tsy miova izy io. Tsy miova io toetran'Andriamanitra io. De le hoe Andriamanitra mamindra fo, miatra, mari-po sady be famindra-po, mamela heloka, tsy manamarina ny meloka sy ny sisa. Mbola mampiseho ary mbola mampahafantatra amintsika ny anarany ihany Jesosy araka an'io vavaka an'io mandraka ankehitriny.
de aoka ho fatatsika mihitsy zany ary aoka ho tsapatsika kristianina izany. Fa akoatran'izay de misy an'ity tonombavaka Jesosy ity ao amin'ny 2:1 sy ny 2:12. Jaolina toko 7:10 ny 2 fa 2:12 sy ny 12. Zao ny vaky ny teny. Jaolina toko 7:10 ny 2:12. Ary tsy hoe eto amin'izao tontolo izao intsony fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao. Ary za mankany aminao, aray masonao, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray antsika. Raha mbola teo aminy dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary nitandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatanteraka ny soratra masina. Zay mahafinaritra be le vavaka ataon'i Jesosy azontsika amin'izay zany zao ny hevitra io vavaka nataon'i Jesosy io. Miresaka mivavaka Jesosy hoe tsy eto amin'izao tontolo izao ntsony aho izy fa izy reto ny eto amin'izao tontolo izao, fa izao izy mankany aminao. Sady zay de ozy izy mivavaka amin'izay Jesosy ho an'le mpianana. Ray masonao, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Zay Andriamanitra zany Andriamanitra ray nanome anarana an' Jesosy. Raha zay zany io toko sy andininy io. Amin'ny anaranao izy izy, anarany ray zany zay nomenao ahy. Inona zany? De zay le hoe tsy resaka fanononana ne zany hoe Yahweh de lasa nomena Jesosy hoe zay anarana zay. De lasa natsoina hoe Yahweh koa ve Jesosy? Na hoe Elohim, tsy zay ne io e. Fa i Jesosy ihany ane no manazava anazy eo ihany de efa misy ny fanazavana de ozy izy. Tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray ihany izy. Tahaka an'ino ozy izy? Mahiray antsika. Zay ke ny dikany. Tahaka ny mahiray antsika. Izao sy ny ray ihany. Ny anaran'ny ray de nomena Jesosy. Tsy nafatoetra izy. Dia mivavaka Jesosy hoe tehirizo ireo amin'ny anaranao. De amin'ny 2:12 izy mahafinaritra be. De ozy izy amin'ny 2:12. Raha mbola eto aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao. Sady zay? Izay nomenao ahy. Nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy. Ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany. Aika izany. Le anaran'Andriamanitra no nitehirizan'i Jesosy ny mpianany. Nitehirizo ireo amin'ny anaranao. Zay. Notandremako izy, notandremako izy. Ary nitahiry azy tamin'ny anaranao aho izy. Mba tsy ho very izy. Mahafinaritra zany ny namanadinao. Ny anaran'Andriamanitra no hitehirizan'i Jesosy atsika. Ka mba tsy ho very isika. De zay le hoe toetran'Andriamanitra ny izy. No io toetran'Andriamanitra io no hitehirizan'i Jesosy atsika ka tsy hahatonga atsika ho very. No io anaran'Andriamanitra io de tsy nafanotoetran'Andriamanitra izany. Ary izy nampahafantarin'i Jesosy tamin'ny fiainany mihitsy, tamin'ny fifandraisany tamin'ny hafa. Naseho mihitsy, nasehony tamin'ny olona mihitsy lay toetran'Andriamanitra. De fantatry ny olona. Ary zay mahatonga Jesosy miteny hoe zay mahita de nahita ny ray. De nampahafantariko azy ny anaranao. Iya. Ndao ry vavakantsika. Hiaraka vavakantsika ary. Rainay izay ny an-danitra misaotra ny amin'ny teninao. Masina ianao dia mitaky fahamasinana aminay ihany koa. Izahay izay manonona ny anaranao ary indrindra izahay izay mitondra ny anaranao. Aoka mba ho tanteraka eo aminay ary mba ho hita sy ho fantatra eo amin'ny fiainanay ny anaranao. Ka amin'ny alalanay dia ahafantatra anao tokoa ny olona rehetra. Amboary izay Jesosy mba ho tahaka anao. Amin'ny anaranao no angatana mivavaka. Amen. Amen. Ena re, makasitraka feno tamin'ny fanarahanao ny fandarantsika teto androany.
ny pasteur Andray Paratina Fanera no nitondra ny famelabelarana ilay tapany faharoa amin'ilay hoe ho amasinany ny anaranao, ary akasitrano ireo namana teknisianina izay nabita ny sary sy ny feo taty atokantranonao. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray samotain'Andriamanitra tompoko. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We are united in Jesus Christ our Lord. We are united in His love, love for the waiting people of the world, people who need a Savior's love. Soon the heavens will open wide, Christ will come to claim His bride. All the universe will sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope, this faith and God's great love. We are united in Christ. It may not be on the mountain's height or over the stormy sea. It may not be at the battle's front. My Lord will have need of me. But if by a still small voice He calls to pass, I do not know. I'll answer, dear Lord, with my hand in thine. I'll go where you want me to go. I'll go where you want me to go, dear Lord, or mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be.
day there are loving words which Jesus would have me speak. There may be now in the paths of sin some wonder whom I should see. Oh Savior, if thou wilt be my guide, though dark and rugged the way, my voice shall echo the message sweet. I'll say what you want me to say. I'll go where you want me to go, dear Lord, or mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. So trusting my all unto thy care, I know thou lovest me. I'll do thy will with the heart sincere. I'll be what you want me to be. I'll go where you want me to go, dear Lord, or mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be.
Eny ary amin'izao fotoana izao dia andray fampaherezana avy amin'Andriamanitra itsika amin'ity fotoana ity. Voalohany indrindra dia misoratsika manokana Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny famindram-pony mbola ahafahantsika mifampahery amin'ny alalan'izany teniny zany. Tenin'Andriamanitra moa dia maharitra mandrakizay ary ny zavatra rehetra voazay voasoratra ao dia asoa sy asa antsara antsika tsirairay avy. Misy tantara zay anisan'ny mahaliana sy manaitra indrindra ary ahafantarantsika ny sekren'Andriamanitra ny voalaza ato amin'ny tenin'Andriamanitra ka hojerevantsika ao anatin'izany ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany toko fahafito ambin'ny folo. Raha vao miresaka ny tantaran'ny Mpanjaka voalohany toko fahafito ambin'ny folo tsika dia efa tadiditsika sahady ny tantaran'ny Eli. Eli dia anisan'ny zaza zay nitazaina ary nahafantatra tsara ny zavatra nisy tamin'izany fanjakan'Israely tamin'ny andron'ny Ahaba izany tamin'ny fanompoana any Asera. Ka eto itsika dia hijery manokana ny sekre ny Eli sy Andriamanitra ary ahafantarantsika ihany koa ny toe-javatra nisy tamin'izany fotoana izany. Zao mantsy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany toko fahafito ambin'ny folo. Ary Eli Tisbita dia ny ran'Andriamanitra. Rehefa ny ran'Andriamanitra izy ho any amin'ny Ahaba, rehefa tonga tao amin'ny Ahaba izy dia zao ny afatra nindesiny tamin'ny Ahaba. Aoko fantatra ao izy noho ny avy amin'Andriamanitra Jehova ny Israely dia izao hitsahatra tsy hisy ranon'orana sy ando eto amin'ny tany ity, eto amin'ity tany ity. Tezitra i Ahaba tamin'izany fotoana izany ry havana. Ary rehefa tezitra izy amin'ny mampitondra fanjakana azy dia namoaka izy didy. Zany hoe namoaka lalàna aninona ampisambotra any Eli satria Eli dia nahatonga loza. Ary navoaka izany mandadary izany. Rehefa navoaka ny mandadary dia tonga tamin'ny Eli indray ny teny Jehova. Andeny ovakitsika ao amin'ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny teny Jehova tonga taminy nanao hoe 7 miala eto ianao ka miantsina anahy. Inona moa ny dikan'le hoe miantsina anahy? Mandeha miantsinanana izany. Ny sekre indrindra ry havana amin'Andriamanitra dia izao. Ny manaraka ny baikon'Andriamanitra tsy misy fepetra. Ny fanarahana ny baikon'Andriamanitra tsy misy fepetra ry havana dia ahitam-pombiazana. Ary rehefa nandeha Eli dia naniraka vorona anankiray izy, goaika. Fantatsika tsara ngamba ny goaika. Manambara izany goaika izany ao amin'ny tonokiran'i Solomona toko 2:1, toko 5 azafady, ny 2:1. Manambara amintsika ny kolera an'izany goaika izany. Fa hitatsika tsara mihitsy fa vorona lehibebe kely ny vantitra koa izy io. Io no nitendren'Andriamanitra hitondra ny an'ny Eli. Mofo kely dia hena kely. Ary rehefa naharitra izay fotoana izay, satria rehefa naharitra andro elaela dia ritra ny renirano-kirita. Dia naniraka indray Andriamanitra any Eli ho an'ny Zarefata. Andeha ho an'ny Zarefata izy ary ahita vehivavy anankiray mpitondra tena. Ny mpitondra tena ao amin'ny dikateny Hebreo dia tsy hoe vehivavy tsy manambady fotsiny fa vehivavy mativaty. Ary izany vehivavy mativaty zany dia io no ny rahan'i Jehova aninona amelona sy anome sakafo any Eli indray. Nahoana moa Andriamanitra le voalaza ao amin'ny Agai toko 2:5 hoe ai vola fotsy ai volamena tsy nanome olona manan-karena izy hamelona ny Eli fa vorona olona mpitondra tena, zany hoe olona manano tena izany, zany ny ran'Andriamanitra. Ary raha mijery tsika manomboka eo amin'ny 5
sy ny manaraka de izao rehefa niona tamin'ity vehivavy ty Eli de mofo kely, koba kely, rano amin'ny kopy kely, zay nomena any Eli ivelomany. Zao nefa ry havana, ny zavatra mahafinaritra amin'ity tantara ity de zao, na ny vorona aza dia tonga dia tsy nisy atakandro, fa nanaraka tsisy atakandro ny fepetra zay nataon'Andriamanitra. Ity vehivavy mpitondra tena ity, ity manano tena ity, na de tsy nanana izany hoe tahiry izany aza, satria mosary tamin'izany fotoana izany. Fa voalaza ao amin'ny andininy ao misy de hoe koba ieran'ny tanana kely ny sisa ao anatin'ny barika. Fa nytenen'ny Eli foana izy, anaovy izany aho, endaso zany, ary ndeso ilay rano ieran'ny kopy kely, hosotriko. No tanterahan'ity vehivavy ty zany, na de ny tena aza le vehivavy hoe raha mihinana an'io zay mianaka satria io sakafo ao aminay de maty izahay rehefa avy eo. Fa no tanterahan'ity vehivavy ty ihany zany baiko tsy misy fepetra izany. Ry havana, tiako ny ampahery antsika amin'ity fotoana ity, fa zao no voalaza ny teny, ary ty teny ty mihitsy no tena tiako mba tongavantsika zanak'Andriamanitra mba anana izany fandraisana fepetra miaraka amin'Andriamanitra izany. Zao no voalaza amin'ny 4:40. Fa izao no lazainy Jehovah Andriamanitry ny Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara, mandra-piavian'ny andro hahatongavan'i Jehovah ranonorana amin'ny tany. Ry havana malala, tsy ritra, tsy lany. Ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoana izao de manaraka ny baikon'Andriamanitra tsy misy fepetra, tsy misy adivarotra, tsy misy fialan-tsiny. Fa rehefa manao izany tsika de ho tahina isika, ho arovana isika, ary tsy ho ritra mihitsy ny fitahian'Andriamanitra ho atokantrano tsika tsirairay avy ao. Koa mampahery antsika za ry havana amin'ity fotoana ity. Engane, raha misy tenin'Andriamanitra, misy baikon'Andriamanitra tonga ao aminao amin'izao fotoana izao, aoka tsika mba tahaka ny anao an'ny Eli, ngiainga niaraka tamin'izay izy. Aoka tsika mba hanatanteraka tahaka an'ity nataon'ny vehivavy mpitondra tena ity, tonga de ny tanterahany araka izay baikony Eli le izy, satria Jehovah no momba azy. Andriamanitra ny fiadanana ane hitahantsika tsirairay avy, ka izany tenin'Andriamanitra fohifohy izany dia mba ampahery antsika ary atonga antsika ho tena zanak'Andriamanitra tokoa, mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Iary hitsangantsika hivavaka amarin'izao fotoana izao. Vavaka antsika to. Renay izy any an-danitro, misaotra anao izahay, satria tianay tokoa ianao, ka iny teny fohy izay norenesinay teo iny. De ingany Andriamanitro mba hitondra fitahiana ho an'ny tokantrano tsirairay avy izany. Ka raha misy baiko omenao, na ho an'ny ankizy, na ho an'ny ray aman-dreny, na ho an'ny iza na iza ho an-tokantranao, na eny an-dalana izy, maheno ny baikonao, de ho tanterahany tsisy atakandro izany. Fiadananao ny eo amin'ny tokantrano tsirairay avy, tononona amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka, misaotra Tompo. Amen.